alohan'ny zava-dreka angamba dia resarantsika hoe ahoana ny mety ho fizotra ny lanonana zay arantsika eto androany. Zavantsika Andriamanitra dia vita ny fanaovan-tsoia ny fiarah-miasa araka ny fandarana efa napetraka teo zany dia nanganam-panajana ramatoa tany général Miedel nahatonga antsika natateraka izao atao hoe vinavina tany voalohany miainga tamina fivolina teknisiana vitsivitsy resaka telefôna kanefa dia nifara tamin'ity taratasy fiarah-miasa ity izay misoniavo ny tare généraly Eritota zava-dehibe hoy androandroany satria mampisy fanantenana vaovao amin'ny fitantanam-bolam-panjakana eny fotony. Miara-manaiky isika fa zava-dehibe eo amin'ny fiainam-firenena izay fampandrosoana ifotony izay satria ny fampandrosoana ifotony bevelona fa antoka sy fanainga ny fampandrosoana ny firenena iray manontolo. Tsy ho tanteraka nefa izany fanantenana fampandrosoana ifotony izany raha tsy tsara tantana koa ireo famatsiam-bola na vola izay atobaka ny fanjakana eny fotony izany. Koa raha ny zavatra ataontsika androany dia mahakasika indrindra izay fanatsarana ny tantanam-bolam-panjakana izay ary tafiditra ao anatin'ny asan'ny fond de développement local ny fijerena manokana ireo fitanam-bolam-panjakana eny fotony ary dia faly zahay satria nahazo namana izay andriamantotan'ny général amin'izany asa sahanina izany tsy nahazo namana felina namana fotsiny fa nahazo olona manana traikefa sy matianina eo amin'izany fitanam-bolam-panjakana izany. Ny olana mitranga sy miatra teo amin'ny fitantanam-bola dia ny fomba fitsinjaram-pahefana ka mahatonga antsika tonga misehatra fiara-miasa ohatr'izao. Ny faharoa dia tiako hifampizarana aminareo ihany ny mahafaly amin'ny trangan-javatra izay mitranga androany dia ny fanaovan-tsony fiara-miasa toy izao. Ary ny fahatelo dia ataoko fa ohatran'ny mahazatra dia nomenahy metraka afatra vitsivitsy ihany ho an'ny tompon'andraikitra isan-karazany mahakasika ny fitantanana ny volo-bahoaka eto amin'ny firenena. Inona ny olana efa ataoko fa nisy natsidiky ramatoa tany généraly ihany teo 5,7 ny isan'ny commune eto Madagasikara. Zato mahery kely no mba misy comptable public. Ny didy mandala nefa dia mametra fa tokony comptable public no mitantana ny vola ary ataoko hoe fepetra entitra apetraka ny lalàna dia ny fisarahana amin'ny olona mpamoaka didy sy ny olona mpitantana ny vola. Séparation stricte des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Ny zava-misy nefa dia zato mahery kely eo ihany no manaja sy mitantana amin'izay fepetra izay. Izay no tena olana eto amin'ny firenena. Ny ataoko hoe efajato sy arivo mahery zany dia araka ny voalazany ramatoa teo dia ny ben'ny tanàna izay voafidim-bahoaka ihany no misafidy ny mpitatam-bola ary manendry ny mpitatam-bola eny anivon'ny commune isan-karazany. Dikan'izay dia tsy voahaja mihitsy ny séparation stricte des fonctions d'ordonnateur et de comptable. Io fepetra io nefa dia napetraka mba hialana indrindra amin'ny ataoko hoe fahasarotana samihafa sy ny mety fisian'ny fanararotana isan-karazana amin'ny fitantanana vola. Fantatritsika fa ny commune isan-karazany dia manao fampidiram-bola amin'ny alalan'ny hetra sy ny zavatra samihafa ampidirina ary mandray
fanampiana avy aty amin'ny fanjakana foibea mandray fanampiana ndraindray avy any ivelany. Zany hoe misy vola mba hoaka tantananao nefa ny fitantanana dia tsy afaka manaja loatra an'ilay fepetra takiny didy mandalany atao amintsika. Izay mahatonga an'ireny le hoe isaky ny misy fisafolo atao any amin'ireny commune rurale de deuxième catégorie reny matetika dia ahitana zava-doza ihany. Dia zavatra toy izany no zavatra anisan'ny jerentsika manokana amin'izao fiaraha-miasa amin'ny FDL zao dia nitariam-bolam-panjakana sy ny FDL zany hijery manokana ny fomba hanatsarana sy arovana ny volam-bahoaka eny anivon'ireny fitantanana ny vondrom-bahoaka hitsindaram-pahefana ireny. Io moa dia mbola beriberiko foana hoe ny fitantanana nyity fireneny ity zao fanitrana mangitsikitsika manjoa ny fireneny zao dia tsy fahampiana loatra. Hoe miara-malala fa manana ny zavatra rehetra zay mety misy arena voajanahary mety misy atao amin'izao tontolo zao eto amintsika. Ary tsy noho tsy fahaizana loatra satria manana ny manam-pahaizana rehetra zay ilainareo amin'ny sehatra samihafa isika rehetrarehetra fa eo amin'ilay fomba fitantanana la gouvernance. Anisan'izany ity amin'ny resaka vondrom-bahoaka tsinjarapa. Amiky ohatra nareo amin'ny fiainany toe-bolam-pirenena io, toe-bolany eny anivony vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana. Mizara telo moa ny fiainan'ny toe-bolana teti-bolana anankiray dia eo amin'ny fanomanana azy, eo amin'ny fanatanterahana azy ary eo amin'ny fanaraha-maso azy. Amin'ny volam-bahoaka azy dia tsy maintsy toy izay. Dia ianareo ihany mba averiko mijery amin'ireny teti-bolany anivon'ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana ireny. Vao manao programmation na fandarana asa fotsiny izy dia efa voatoa na bloqué satria ny 20 na 90 isan-jato dia lany amin'ny karama. Izay miditra rehetra eo ny mpitantana dia manao recrutement amin'izay olona mety azy. Eo tsy azo roana, eo miditra. Mba manasa anareo mpanao gazety hijery teti-bolana commune anankiray na commune an-drenivohitra io na commune any ambanivohitra fa 20 isan-jato zay salanisy dia lany amin'ny karama. Raha ohatra indray misy fiantraikany efficacité efficience any amin'ny resaka filaminana tanàna, fa resaka filaminana, fa resaka fahadiovana, resaka fahasalamana, resaka rano fisotro, resaka zavatra ohatr'izay izy tsy maninona ny ohatr'izany fa tsy mitovy arakarak'izay hoe karama olona be dehibe ampiasain'izay ny vokatra. Zay ny fanatana. Ary any amin'ny mitovy amin'ny aty amin'ny fanjakana foibe moa ny olana somary hafa kokoa ny fomba fiainana fa zay le olana. Raha tsy isika izao no manomboka mijery izany ifotony izany olana zany dia mijery ny fomba rehetra ahafahana manamboatra, manatsara, manadio an'izany dia tsy tonga any amin'izay tampirenena mihitsy isika. Ny mahafaly ary zay teboka faharoa ny teneniko eto dia ny mahita département zany hoe asa-panjakana, départemental asa-panjakana toy ny FDL sy ny tahirim-bolam-panjakana mahatsiaro an'izany problème zany zany olana zany dia mifampidinika efa voalaza ny Ramatotale général teo fa efa mambolana marina andaniana ifotony zany olana zany dia tapa-kevitra andao anambatra ny hery satria tokoa raha samy miasa rery any amin'ny ivony tsirairay ihany dia tsisy vokatra mihitsy. Dia mahafaly raha mitelako manokana sy ny tahirim-bolam-panjakana dia mivisiny hoe samby malagasy, samby départementa ato anivon'ny fitondram-panjakana nomikando ary mahita fifanarahana fiaraha-miasa hoentina manenjika tanjona iray. Tsy voatery miandry ireo mpamatsy vola ivelany na ireo manam-pahaizana ivelany isika vo afaka miasa mamana ny olana eto amin'ny firenena. Ary izay nidirako amin'ny teboka fahatelo afatra kely izany fomba fiasa izany indrindra nefa nohatra ny tsy to atao ambany zavatra eto amin'ny firenena fa to miandry ny mpamatsy vola, to miandry ireo vahiny sy manam-pahaizana vahiny iteny amintsika rehetra hoe izao no tokony atao, zay vao manao. Nefa itony teneninay ny zavatra ny tenen'ny teknisianina malagasy nandrindra ny roa na telo
no averin'ny vahiny tenenina amin'izao fotoana zao dia anao ihany isika rehetrarehetra. Raha tamin'ny fotoana ny tenenan'ny tompona andraikitry ny malagasy ny fanavozana rehetra tokony atao amin'ny fanavozana ny fitantanana amin'ny volam-bahoaka nefa dia sady nahazo tompony isika nanao ekônomia amin'ny fotoana no amin'ny vola. Zay ny zavatra somary mampalahelo kely ny teknisiana malagasy. Tsy sanatria misolo tena ny teknisiana malagasy eto fa zavatra tsapa izany arita-poko hita-pirenena amin'izao fotoana zao fa zavatra ny tenenina nandritry ny taona vitsivitsy no averiny vahiny averina atao amintsika amin'izao dia manatanteraka ny fanjakana malagasy. Tsy misy mahafantatra ny olana mianjady amintsika sedraitsika raha tsy isika ihany, ary tsy misy mahafantatra ny vahaolana tokony alehantsika raha tsy isika ihany ny voalohany. Tonga ny vahiny dia manontany anao izy inona ny olana dia mihaino anao. Inona ataony anatin'ny raporiny inona ny vahaolana ianao no miteny dia izy no teny dia inona ataony any aminao rehefa avy eo reto ny fandarana sy tokony atao dia manao ihany sika rehetra. Ka izay ilay afatra tiana teneny mahavita azy ny teknisiana malagasy fa saingy mila fadokisana azy ireo ary mila fiainoana azy ireo. Saotra tokola makasitraka tokola.